Shalom, 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 shalom לכולם, shalom, shalom, רבי ישי, significa rehearsal, shalom, shalom. Tsy haiko na mandeha zao ny micro-nareo. Shalom, shalom Rabi. Shalom, shalom. Maheno Baruch Hashem, maheno na dia ambany. Shalom, shalom koa ho an'ny manaraka ao amin'ny Facebook, Rabi Yehuda tonga soa. Anoizantsika amin'ity ny Sha'arei Kedusha ny Rabi Chaim Vital. Dia eto amin'ny mbola tapany voalohany zany tsika ao amin'ny varavarana faharoa zao. Nisy cours efa maromaro natao anaky 5 zany efa natao tao izy natao live tao amin'ny Facebook dia tao amin'ny YouTube dia mbola tsy nizarana fa vidéo roa ihany zay efa natao. Fa mety Hashem publiena tsikelikely atao amin'ny Facebook le izy dia mbo atao eto amin'ny Facebook am'zay zany live be zata Hashem. Dia ho an'izay te azo an'ilay cours io zany afaka manontany aty dia alefako ny lien aloha mandrapa izy tonga eo amin'ny Facebook. Ezatra Hashem. Anoizantsika zao ny Sha'arei Kedusha. Tonga dia manomboka antsika amin'izay tsy mandany fotoana. Inona hoy izy ny zavatra resana anatin'ity varavarana faharoa ity na fidirana faharoa. Sha'ar Hasheni. Hoy izy pgam nimshar al yede midot hatovot. Ireo zavatra simba hozy izy vokatry ny avy amin'ny alalan'ny toetra. Hamegonot. Iny zany hoe midot hamegonot zay ny antsoina hoe toetra amin'ny teny malagasy. Izy zany misy toetra tsara na toetra ratsy fa ho hitantsika amin'izay izy ato amin'ny discipline hoe aiza mipetraka zay antsoina hoe toetra zay na midot. Zay foana mantsy no fototra rehefa hianatra Torah miaraka amin'ny tsiambaratelo ny sôdy. Tsy maintsy manaraka ny lalàna iny manamboatra ny toetra ratsy. Inona moa dikan'izay mitombo fahendrena. Fa raha vao ny fahendrena tsy mipetraka dia manjary ny zavatra ianarana anatin'ny Torah manjary mihodikodina, tsy mahintsy le izy fa mihodikodina. Ezatra Hashem. Zao zany hozy izy. Vehine inyan hamidot hen mutba'ot be'adam be'nefesh ashfala anikeret yesodit. Voalohany hozy izy mila fantarina fa rehefa miresaka antsika momba ny antsoina hoe midot na toetra dia tena hozy izy hoe tena mifikitra ao anatin'ny adama hozy izy le izy. Indrindra izy ao anatin'ny ilay nefesh na ataontsika hoe izy fanahy fa nefesh io dingana voalohany amin'ny resaka hoe fanahy misy fanahy anaky 5 ny tena marina fa anatin'ny nefesh zany izy io ny midot na ny toetra no tena mifikitra mifototra n'izy io anatin'ny nefesh. Ary izy tsy nefesh inona fa nefesh ashefel izay afarany ambany hozy izy, aty ambany hozy izy. Inona zay zavatra zay? Anikeret yesodit. Io any efa diantsika io zavatra io. Hoe yesodit misy antsoina hoe nefesh asirlit dia nefesh yesodit. Averiko kely fotsiny eto anaovana ny révision angambany hoe hitantsika ny antsoina hoe nefesh asirli ny fototra an'ilay izy dia efatra, misy fototra efatra na yesod. Ireo ilay élément anakefatra: afo, rivotra, rano sy vovo. Ary ny manome eran'izy ireo élément efatra ireo dia anarany Hashem Yod-Ke Vav-Ke. Dia ao anatiny no ny antsoina hoe inona zany hoe Netzer Atov. Fa hiditra kokoa isika amin'ny discipline fa dia rozy izy misy koa antsoina hoe nefesh ayesodi. Misaotratsika le izy. Ezatra Hashem. Nefesh ayesodi zany raha ohatra ka fitinina dia ilay orange. Nefesh ayesodi. Ny ao anatiny zany seta shirli ny farany ao anatin'ny vatana satria ny vatana le mainty. Gouf. Avy eo nefesh yesodi dia nefesh asirli. Dia zay zany aloha ny révision kely fotsiny. Ok. Dia manohy tsika.
inona am'zay hozy izy arabiaka invitana akilula me arbaa brinot adomem veatsomea vehabahamit veha medaberet zao izy izy mila fantarina fa nefesh ayesodit dia ho hitanao anatin'ny amin'ny toerana anankiefatra. Aiza no ahitanao an'ireo toerana anankiefatra ireo izy izy voalohany indrindra domem na mineraly, de avy eo izy izy veatsomea na ny zava-maniry, de avy eo behemit na ireo biby manan'aina ary medabera na ilay mahay miteny ino dikan'izay ny olombelona. Mijanona eo satria zava-dehibe zay zavatra tenenin'ny Ariakadosh mpianatra Ariakadosh Albikra Mital zay. Inona hozy izy zavatra teneniny eo? Misy fanahy ao anatin'ny mineraly, vegetaly, biby ary ny olombelona. Zany zavatra zany no antsoin'ireo olona avy any ivelany antsoina hoe avy any ivelany hoe animiste. Miteny zareo ny afrikanina hozy izy animiste satria ohatrany hoe mahita fanahy anatin'ny zavatra rehetra rehetra. De efa mila fantarina fa rehefa miteny ny olona hoe animiste ny afrikanina zavatra ratsy zany ao mason'zareo. Ka eto tsika zany zao mahita texte avy amin'ny olon-kendry avy amin'ny zanak'Israela milaza hoe misy ny antsoina hoe nefesh yesodi ao anatin'ireny zavatra reny. Inona? Ny tany na mineraly, ny zava-maniry misy fanahy, misy antsoina hoe nefesh yesodi, ny biby misy fanahy ao anatiny, zany ny antsoina. Ary ny olombelona ohatrany hoe mazava ho azy fa misy koa antsoina hoe fanahy, inona io fanahy io? Nefesh yesodi. Mametraka fanontaniana zany. Ratsy ve na adala ve ny afrikanina ohatra manana an'izay kolontsaina zay hoe antsoin'ilay olona hoe animiste, hoe mahita fanahy ao anatin'ny zavatra rehetra rehetra zay voajanahary. Tsy ratsy le izy satria zavatra zany no antsoina hoe fahamarinana. Ny olon-kendry nahita an'izany ary olon-kendry tsy iza mihitsy io Albikra Vital io fa olona tsy takatry ny saintsika ny fahendreny sy ny fahamasinan'ireto olona reto. Fa zay fotsiny tiako tenena hoe tsika zany tsy niandry an'ireto texte reto no nahalala an'ireto ireo ray aman-dreny sy ireo razambentsika hoe misy fanahy daholo ny zavatra rehetra rehetra izay navoary ny Zanahary na Hashem. Hashem satria zava-boahary. Zay zany zavatra voalohany mila tsindriana eto. Raha vao miteny zany misy olona animiste zany zavatra ratsy, Bezat Hashem asehvo mandeha izy ao amin'ny Share Kedusha Albikra Vital tonga de milaza anao fa misy ny antsoina hoe nefesh yesodi ao amin'ireo zavatra anankiefatra ireo. Ki gan hen murkavot mitov vera ary tsy vitan'izay hozy izy fa reny zavatra resantsika reny na mineraly na zava-maniry na biby na olombelona de mitondra lasa ohatrany hoe kalesa mitondra inona tov vera misy na mitondra zavatra tsara hozy izy na mitondra zavatra ratsy reny ireo zavatra anankiefatra ireo. Inona dikan'izany? Misy vato tsara anatiny misy fanahy ao anatiny antsoina hoe nefesh yesodi ao anatiny mitondra véhicule Merkava ny zavatra tsara, de misy koa nefa vato mety mitondra zavatra ratsy, afaka mitondra zavatra ratsy. Misy ohatran'izay koa ny zava-maniry, misy zava-maniry mitondra fanahy ratsy na mitondra fanahy tsara. Mitovy amin'izay koa ny biby, misy biby mitondra fanahy ratsy na mitondra fanahy tsara. Ny olona moa mazava ho azy fa misy olona tsara fanahy, misy olona ratsy fanahy. Atao vera ve iné apetrana am'zay zany zao ilay cadre hoe ve iné banefesh haze taluyot ha midot hatovot ve araot. Zay zany zavatra voalohany mila mandray naoty ao anatin'io nefesh antsoina hoe yesodi io izy no mipetraka ny toetra tsara sy ny toetra ratsy. Nazy tonga de ataontsika ohatran'izao le izy. Zay mazava tsara. Amin'ity atao ohatran'izao. Ahoana zany anaovana azy? Sa anao zavatra vaovao mihitsy? Ok, mety hanamboatra
ataontsika zany zao. Ty zany a le vatana, ty ny vatan'le olona de ataontsika eto anatiny le nefesh, antsoina hoe nefesh yesody. De ao anatin'io nefesh yesody izay manaraka ny endrika ny vatana io, inona ny zavatra hitantsika ao? Fototra ao zany izy a, antsoina hoe midot tovot ary midot raot, na toetra ratsy ataontsika eto dia toetra tsara. Ataontsika loko, ataontsika maitso, maitso, ok. Fady ohatran'izao, zay. Aza misalasala ohatra ka misy fanontaniana. Dia izao zany izy ao anatin'ity zavatra orange teo izy a no ahitana ny fototra ny midot tovot sy midot raot. Ok. De inona koa? Suite an'izay, azafady ataoko ohatran'izao. Itsika midot raot. Vm qui sait veyesod veshoresh el hanefesh העליונה השכלית אשר בה תלויים תרי"ג מצוות התורה כנזכר לעיל בשער הראשון. Suite an'izay hozy izy, reto ireo ny nefesha yesody hozy izy a no kise voalohany indrindra, inona dikany kise? Seza. De yesod fototra ary shoresh zany nanankiray moa yesod mantsy fondation, de nanankiray ny shoresh antsoina hoe fototra, fa ny fondation ohatran'ny hoe nipetrahana, sady seza seza ny fipetrahana ary fototra ny yesod azafady ny nefesh anankiray hafa. Ampidirina indray zany izy, efa miverina toy izy fa ataontsika tsara, ataontsika manga indray zany izy zao. Ataontsika angambany zao no tena mety satria manjary tsy mety, tsy mitovy le code couleur. Zay. Ny ao anatin'le orange zany no ahitantsika an'le hoe midot raot sy midot tovot. Zay angambany mety. De reo nefa hozy izy a no fototra ny nefesh farany mbola avy noho io, satria ny nefesh farany avy noho io no antsoina hoe nefesh yesody. De nefesh yesody le mangamanga, de le mangamanga io indray a ao no misy ny antsoina hoe mitzvot, 613 mitzvot, na ireo didy telo amby folo sy eninjato mitzvot. De ao anatin'io misy an'le hoe 248 mitzvot positif sy 65 mitzvot négatif. Eto izy ataontsika manga. Zao. Hitantsika am'izay ny fomba fihetsika inona tsara ny fototra an'le hoe midot. De zao hozy izy. Ary inona ny tena hoe
mahatonga ny midaoty zavatra lehibe ao anatin'ny fanaovana Torah. Zay hozy izy hoe azafady etsika zao Yesodit azafady etsika zao. Tariag mitzvot haTorah kanizkar la'il araky ny hitantsika izy tao amin'ny ilay varavarana voalohany hitantsika. Dia ao anatin'ilay vidéo fanataontsika zany. Etsika zao. ולפיכך אין המידות מכלל התרי"ג מצוות. Inona zavatra tenenina eto? Izy hoe tsisy fandraisana ozy izy zany, tsy mitovy ozy izy zany toerana misy ny mitzvot sy ny toerana antsoina hoe misy ny antsoina hoe toetra. Inona tiany tenenina amin'izay? Mitzvot rehetrarehetra ilay antsointsika hoe mitzvot na ireo adidy atao avy amin'ny Torah mifikitra amin'ny nefesh sikhli. Ary ny midot rehetrarehetra dia anatin'ny nefesh Yesodi. Toerana roa zany ny samihafa. Zay zany zavatra tenenina eo. Tsy haiko na mazava izay. Somary marirana kely misy fa faroa ny mainty reto tsy antsoina hoe vatana ara-batana. Dia avy eo misy ilay nefesh anankiray Yesodi ao anatiny misy midot raot sy midot tovot na toetra tsara sy ny toetra ratsy. Dia mbola ao anatiny io no misy ny antsoina hoe nefesh sikhli izay ao no mipetraka rehefa manao mitzvot anankiray ny olona anankiray dia manome sakafo ara-panahy an'ilay fanahy antsoina hoe nefesh sikhli. Dia hitantsika fa misy fandraisana zany izy hoe misy an'ilay 720 tova sy 580 sy 300 lalandra sy ireo ozatra. Reny zavatra reny hoe ozatra ara-spiritualy. Dia rehefa salama zany reny na rehefa mena sakafo dia manome hery ny tova sy lalandra ao anatiny amin'ny vatana azo kasihana fa tsy hita maso. Dia miverina amin'izay zany tsika. Tsisy nizarako izy teo. Zao zany ilay izy azafady. Zao ilay izy. Nefesh sikhli, nefesh Yesodi. Nefesh sikhli dia mangamanga ao anatiny. Ao no misy mitzvot rehetrarehetra sy miaraka amin'ny tova ara-spiritualy. Dia nefesh Yesodi izy zany misaraka, tsy miditra ny midot raot izy zany tsy mitoetra ao anatin'ny fanahy nefesh sikhli fa nefesh Yesodi. mazava angamba an'izay. Io izy izy. ואומנם הן הקנות עיקרים על תרי"ג המצוות בקיומם או בביטולם. Zao izy izy. Ny matoa izy izy ny fanahy antsoina hoe nefesh sikhli ao anatiny no misy ny mitzvot dia jerentsika amin'izay ny lalana zava-misy ozy izy. Rehefa misy ozy izy zany ny olona anankiray andeha hanao mitzvot. Dia hanao mitzvot izy. Dia inona ny zavatra voalohany mila ataony? Tsy maintsy aktivena aloha zany ny nefesh antsoina hoe sikhli. Inona dikan'izany? Ao anatin'ny eritreritrany izy no miteny hoe ataoko ity mitzvot io hanao tefila zaho. Ao anatin'ny eritreritrany zay mahatonga ny hoe sikhli zany avy amin'ny sehel zany atidoha na eritreritra ao anatiny. Ny cerveau moa zany atidoha. Iny zany no aktiveny voalohany. Zaho hanao tefila dia anatin'ilay mitzvot pozitif zay. Dia inona ny zavatra mitranga? Rehefa anatanteraka an'izay ilay izy dia tsy maintsy mandalo amin'ny nefesh Yesodi. Ny information hoe andeha anatanteraka an'izy avy amin'ilay vatana
vatana azo kasiana zany, vatana materialy. De inona dikan'izay raha ohatra ozy izy ka midôte raha ôtrin'le olona ambony be de manjary tsy afaka mivoaka lay didy natao hoe andehanao tefila, inona dikan'izany? Raha ohatra ka anatin'ny midôte raha ohatra toetra ratsy misy ny antsoina hoe akamoana na olona anankiray ohatran'ny hoe ambany ny moraliny, nefa izy tianao mitsivaha de tratran'le toetra ratsy de manjary tsy mahavita manao an'le asa intsony, le antsoina hoe tefila na prière fa bloquen'le midôte raha haute. Zay ny zavatra teneniny hoe zay mahatonga ny hoe ny mitsivaoty ozy izy de tena dépendre ny midôte na toetra. Raha tsy vita zany manamboatra ny toetra ratsy de manjary hazo shalom mandika fady satria ao anatin'ny midôte raha haute hitantsika voalohany zao ny zavatra ao anatiny, ao no io ny lalana tsy maintsy andehanan'le ordre avy any amin'ny nefesh sihli azahoan'ny vatana hanao an'le izy. Ohatran'ny hoe rempart zany ohatran'ny hoe limite le izy. Tsy haiko na mazava izy zay. Fa io zavatra io no shalom shalom rabanita nahitaji shalom shalom toda. Zao izy io zavatra io no tena fototra. Rehefa azontsika ty zavatra ty ndraso vetivety. Rehefa azontsika zay système zay hoe nefesh sihli, ao no misy ny mitsivaoty, ao no ny zavatra rehetra anatin'ny saina hoe za te hanao hanaja kasroto ohatra, te hisakafo kasera za. Kanefa zay zany misy anatin'ny nefesh sihli de tokony ho tanterahana le izy avy amin'ny vatana, hoe tena hiainana le izy. Fa misy zavatra anankiray manaka eo anelanelan'ny nefesh sihli, le hevitra sy le nefesh sy le gofo na ny vatana. Inona zay? Nefesh yesodid ao anatiny misy midôte na ny toetra rehetrarehetra. Raha ohatra zany ao anatin'ny toetra ratsy satria misy toetra ratsy antsoina hoe ta'ava na ny ino moa izy teo? Ahoana zany hoe ta'ava? Ny fahafinaretana. Ny fahafinaretana satria misy loha zany le olona anatin'ny toetra ratsiny tia misakafo ary tena tsy vitany mihitsy, mbola tsy vitany, dikan'izay tsy ho vitany zany ohatran'ny hoe ny mamelan'izay mitsivaha hoe hihinana kasera, ino dikan'izany? Mandeha any ivelany izy de mahita sakafo tsara mahay mifofona tonga de ny toetra ratsy no miakatra. Inona dikan'izay? Rehefa te hanaraka ny kasera izy, kasroto, de ohatran'ny tsarotra ho azy aloha ny mampanatanteraka an'le izy amin'izay fotoana izay satria mbola mafy ilay toetra ratsy ao anatiny. Ka zay mahatonga an'ity chapitre varavarana faharoan'ity sary akilosha ty miteny hoe ny midôte ozy izy, io no fototra ny zavatra rehetrarehetra. Tsy havita manao mitsivaha mihitsy ny olona anankiray raha ohatra ka ratsy ny toetrany. Mbola misy condition hafa miditra am'zay satria mila rehefa manao mitsivaha koa, mitsivaha miaraka le shem shamaim, fa mbola tsy zao isika miresaka an'izany fa aloha tohizina ny texte. Zay zany no tena teboka mila fantarina ary mila apetraka anatin'ny saina sy ny vatana indrindra hoe raha tsy vitany ny toetra, mbola misy ny toetra ratsy rehetrarehetra de sarotra ho an'ny olona anankiray ny manatanteraka ny mitsivaoty 613 mitsivaoty rehetrarehetra. Ary na ino dikan'izay? Mitazona ny fady ary manaraka ny fomba. Zay zany tasy. Mitsivaoty. Onam hem okay. Ya'an ki en ko arba nefesh asihli le kayem amitzvot al yedi taryag evre haguf. Zay ozy izy. Tsy vitan'izay fa ny ty nefesh asihli ty ozy izy de tsy manana hery anatanteraka an'ilay mitzvah. Ina dikan'izany? Amin'le ase hanao an'le le fihetsika, action. Ny action miankina ny vatana. Fa ny fanahy na de te hanao an'le izy ary ny fanahy satria ny fanahy zavatra tsy voaray, zavatra tsy spiritual. Tsy afaka mantanteraka an'le hoe za hanao tefila, na de vonona mihitsy ara ny sainy hoe hanao tefila za fa tena tia ny fahamarinana, hitako anatin'ny Torah ny fahamarinana, vonona zany hanao Torah. Fa rehefa avy eo zay hevitra zay na nefesh sihli zay mila avadika lasa fihetsika ary hiainana le izy. Zay ozy izy zany mahatonga ny teny hoe nefesh sihli izy na de ao anatiny ny fototra an'ireo mitsivaoty 613 fa tsy manana hery izy anatanterana an'izany fa mila fitaovana. Inona le fitaovana? Ny vatana. Ny vatana zany ny farany any ivelany. Kanefa ao anelanelan'ny vatana sy le nefesh sihli te hanao an'izay mitsivaha zay, misy ny antsoina hoe nefesh yesodi na
toeran'ireo toetra ratsy. Mazava tsara angamba an'zay. Maro fashion. إليه بإمتاعات نفاش يسوديت محبرة الحجوف أتسمو بسود كي نفاش كل بصار دمو بنفشو هم سيوزيز ستيوزيز يونيلاكيلاني يونيلاني نفاش يسودي نفاش سيرلي سنفاتنا نفاش يسودي عري أو ميسني ميدوترا أوت araky ny voasoratra anatin'ny vahikira izy ki nefesh kol basar satria izy mifanany ao anatin'ny nofo rehetrarehetra damo inony rano izy benafshohu ary io izy natsoina hoe nefesh ina zany zavatra teneny ao anatin'ny vahikira zany zay natsoina hoe nefesh izy izy ao anatin'ny ny fanahy dia ao anatin'ny inona dikan'izany zay mahatonga an'le sary ataontsika eto ity manaraka ny vatana satria ny fanahy ny lalan-drà manaraka ny vatana rehetrarehetra dia ny fandraisan'ny toerana hita masy sy ny toerana tsy hita masy zany aiza no ahitana an'izay ao anatin'ny ary raha tena miditra ao amin'ny asipriantsika ao anatin'ny nefesh yesodi io nefesh yesodi no antsoina hoe no tena mifandray amin'ny vatana inona dikan'izay io le ao anatin'ny nefesh yesodi no antsoina hoe tsy hoe antsony fa ao anatin'ny no misy an'le spiritualité antsoina hoe nefesh yesodi zay mahatonga hoe misy karazana anankiroa ny ao anatin'ny vatana satria misy karazany roa ny zavatra ao anatin'ny nefesh yesodi midot raot midot tovot ary misy koa maloto sy madio ao anatin'ny vatan'olombelona inona dikan'izay ny antsoina hoe maloto tsy ampy rivotra tsy ampy oxygène zay ny asan'ny fo mipompe maka an'le tsy ampy oxygène na antsointsika hoe ratsy mba dia rehefa mipompe tsika sady miaina avy amin'ny orona dia mampiditra oxygène dia ny fo amin'izay no miregule an'le izy ao anatin'ny vatana hoe misy quantité-n'izao antsoina hoe nefesh azafady madio dia misy koa maloto mila ampiana mila diovina satria misy zavatra be lehibe anatin'ny vatana indraindray rehefa misy sakafo hoanina dia misy loto mila asorina ao anaty lalan-drà dia ny lalan-drà mitondra azy amin'ny sy tsy azafady fa ny ratsy dia any diovina aloha le dia rehefa avy eo indray vao afaka ampidirina miaraka zavatra io zay averiko an'ilay izy fa ity boky ity boky médecine spirituelle ary mifandray amin'ny médecine traditionnelle araky ny fantatr'ireo scientifique fa ny scientifique tsy mampiditra an'le amin'ny lafiny ara spirituel nefa izy miara-miasa ny tena marina ezatashina misy fanontaniana ve na ao amin'ny Facebook na ato ny tsisy fanontaniana ezatashina ou le firar enian amidot raot kashim min averot atma meod jerenareo tsara ny zavatra teneniny Rabbi Vital zay ozy izy mahatonga an'le hoe ny midot raot na ny toetra ratsy ozy izy dia zay zavatra faran'izay ratsy indrindra meod faran'izay ratsy indrindra ozy izy ary io no tena mitondra ny olombelona manota rehefa manota dia inona ny zavatra mitranga midina ny hasina rehefa midina ny hasina maloto dikan'izay rehefa maloto tsisy zavatra hitanao intsony amin'ny lafiny antsoina hoe ara spirituel na ny zavatra tsy hita maso inona zany zao mametraka fanontaniana aloha Rabbi Vital miteny azy tonga dia tohizana ilay izy وبازي تافين إنيان ماش أميرو عربتينو زال مسيحة شبات كل هاكو إسك إلو أوفيد أبودا زارا ماماش سيوزيز ما تونغان رو الكينج أو ناتني تالمود مريساكا مسيحة شبات إن زودتنين رو الكينج رو ny olona rehetrarehetra izay latsaka ao anatin'ny adezerina izy dia mitovy amin'ny avodazara inona dikan'izany idolatria na manao asa hafa ankoatran'ny fanompoana hafa zafady ankoatran'ny fanompoana Hashem
mamash ary tena zay mihitsy olona raha vao misy olona anankiray zany tezitra satria inona no antsoina hoe atezerana. Atezerana no antsoina hoe midôtra haute voalohany. Ka asy io no toetra ratsy faran'izay ratsy voalohany ao anatin'ny hitantsika zao ny listan'izy rehetrarehetra. Fa ny olona anankiray ozy zany raha vao lasaka anatin'ny fahatezerana, inona dikan'izay fahatezerana zay? Ao an-tokantrano de mora tezitra amin'ny ankizy na mora tezitra eo amin'ny lafin'ny eo amin'ny vadiny, na any am-piasana mora tezitra eo amin'ny mpiara-miasa aminy, na rehefa mandeha any ivelany de misy olona tonga de lasaka amin'ny hatezerana. Inona dikan'izay? Avodazara mamash. Rehefa amin'izay fotoana zay alaka raha vao misy olona tezitra ozy izy tsy azo jerena ny ao anatin'ny masony satria manjary ohatrany hoe mijery na mandinika ny antsoina hoe avodazara de manjary lasa mitovy lasa hoe lasa miparticiper ianao, lasa ohatrany hoe complice. Zay mahatonga ny hoe midôty tôvôty fotsiny. Ndraso misy fanontaniana tsara. Baruch Hashem, tsara le fanontaniana ary tsara be. Ozy izy Rabe Yehuda. Ny jiosy ihany ve zany ozy izy no manana an'io nefesha sirli io satria izy ihany no manana ny mitzvot 613 dia ny goyim zany tsy manana satria tsy manao. Tsara de tsara le fanontaniana. Todarabah. Alohany amaliko azy. So de misy hevitra anareo aloha alohany amarinan'izay fanontaniana zay. Inona ny hevitra ny Rabi Yehuda na Rabi Chaim Ishai mikasika an'izay fanontaniana zay? Shalom, shalom. Shalom, shalom. Somary ambany kely fa afaka miresaka avy amin'ny teny. Bezrat Hashem, raha momba an'ilay teo dia Bezrat Hashem mety hoe raha ohatra izy ve manaraka ny tariag mitzvot dia tsy hanana ny nefesa sifilin io ve izy? Satria manko tena mariko kokoa raha ohatra izy ka tsy tafiditra tao anatin'ilay cadre dia tsy afaka nitanjona an'io mihitsy na ny eritreritiny fotsiny ary na ny fanahy dia tsy hanakitandrina an'io. So de misy hevitra na eritreritra ny Rabi Yehuda. Bezrat Hashem. Hay Bezrat Hashem anisan'le tariam-bola. Resaka sika ny atao hoe kol hadam ozy izy. Tokony mitandrina ny Torah. Darabah. Darabah. Lasa verenantsika le texte. Verenantsika izy teo. Eto ambony inona ny zavatra noteneniny? Fa jereo fotsiny marina le zavatra notenenina teo fa jereo tsara le zavatra teneniny. Teneniny Rabi Chaim tany. Inian amidot em mutvot ba'adam. Zavatra ao anatiny. Tonga dia ao anatiny Adama ozy izy. Benefesh ashefal hanikra yesodit. Ny nefesh yesodi ozy izy no misy amin'ny Adama rehetrarehetra. Haklula be arba'a chayot ary io zavatra reo izy dia ho tazana koa anatin'ireo zavaboary efa sokajina zavaboary anankiefatra. Ilay mineraly, zavamaniry, ny biby mananaina sy ny presaka na olombelona. Dikan'izay ny nefesh yesodi ihany no hitambaran'izy rehetrarehetra. Raha vao manomboka zany ny goy anankiray manana hery amena Hashem hery no anaja ny mitzvot dia zay izy vao manomboka manamboatra ny nefesh sirlin. Fa raha ohatra hoe trentsika hoe naturellement ny umot olam na ny vahoaka rehetra tsy manana nefesh sirli. Zay teneniny Rabi Yehuda zay no izy amin'ny voalohany. Fa ny tena manana hery satria ny tanjona dia ny Adama rehetrarehetra manaraka ny 613 mitzvot.
ary zay misy fantaminana zay misy resaka zay natao hoe fa ny goïm ny ummatolam aveo izy zany tokony manaraka ny 7 lois noahida fotsiny. Tsika manana ny valiny zao eto. Ny 7 lois noahida al-episode ohatrany hoe stade anankiray fotsiny nefa ohatrany hoe olana anankiray mahita ny fahamarinana fa tsy te hakan izy rehetrarehetra. Mampalahelo zany situation zany satria ohatrany hoe inona mahatonga ny olona mitazona 7 lois noahida satria le midot rahaoty ny resantsika teo. Ny akamona na miteny zaho moa tsy hitako le fahamarinana fa aleo za tsy hakan'le izy hatramin'ny farany. Dikan'izay mbola misy zany natsoina hoe gaava na fitiavan-tena hoe maro loatra le zavatra tokony ho zakaina tratran'le didy be dia be fa aleo le anankifito ihany. Zany ny situation natsoina hoe ny olona mitazona ny loi noahida. Ary mila fantarina amin'izao fa ny olona rehetrarehetra na avy any Israela miteny hoe nareo izy moty mitazona 7 lois noahida fa zay no antsoina hoe Israel dia zay no mitondra an'le izy. Zany zavatra zany mifanohitra amin'ny aviany Rabbi Shimon Bar Yochai anatin'ny Gemara. Zay milaza izy Gemara Souka raha tsy diso za. Mila jereko ny référence fa anatin'ny Souka milaza Rabbi Shimon Bar Yochai ny goïm rehetrarehetra hozy izy ny ummatolam hozy izy rehefa tonga ny Yemot HaMashiach dia ny zavatra mitranga mitondra tzitzit ary tefilin. Kanefa anatin'ny rehefa mitensika anatin'ny Kriyat Shema iny antsoina hoe tzitzit kol ha-mitzvot tadidinao izy izy anampanao atadidy ireo 613 mitzvot kol ha-mitzvot. Inona dikan'izany? Tsy maintsy mandray ny 613 mitzvot ny ummatolam amin'ny farany. Ary tsy vitan'izay fa apitsika amin'ny information azontsika amin'ny Sha'arei Kedusha amin'izay mitzvot hozy izy tsy ho vita raha tsy vita ny antsoina hoe tikune hamidot na fanamboarana ny toetra. Zay zany ny clé hitantsika eto. Matoa ny ummatolam tsy manana ny nifesh sirli satria eo amin'ny fahendrena eo zany clé tokony ataon'ny zanak'Israel izarana ny Torah ho an'ny be sy ny maro. Fa tsy hoe nahazo an'ny fahamarinana dia tazomina satria ohatrany hoe resaka hoe elitisme. Zay tsika no vahoaka voafidy fa ny sasany zany tsy voafidy. Zany manome information amin'ny midot rahaoty ny vahoakan'Israel zany satria misy ny antsoina hoe gava amin'izay toerana amin'izay fotoana izay. Fa ny tena izy tokony zarana ny Torah ho an'ny be sy ny maro fa tsy ny Torah no azakazana ho atao satria tsy ho vitan'ny ummatolam zany raha tsy mampiseho ny toetra tsara. Zay no mahatonga ny Nosara Afriki ary ny al-episode tsy miazakazaka mihitsy mampianatra halakha. Na tia ny lalàna zao ny fomba fatao fa jerena aloha ny tena marina midot vitanao ve ny manamboatra ny fahatezeranao. Ahoana ny fihetsikanao, mendrika ve ny fihetsikanao sa tsy mendrika. Zay ianao vao mieritreritra hoe rehefa hitanao ny fahendrena zay mipetraka anatin'ny olona, zay ianao vao miteny amin'ny olona hoe zao ara ny antsoina hoe mitzvot na Shem ary afaka manomboka. Fa raha jerena zany zao ny zava-misy eraky ny Afrika momba an'ireto organisme avy any ivelany mitondra ny Torah. Ary resako ilay satria zavatra tena misy ny organisme ohatrany hoe Kolano. Inona ny zavatra ataony voalohany? Tia mitzvot, ianarany mitzvot, ataovy daholo ny zavatra rehetrarehetra. Nefa inona zavatra mitranga amin'izany fotoana zany? Hitantsika aloha Bechaim Vital ny resaka azy. Fa zavatra tena manimba an'ilay Torah ilay izy ny tena marina. Maninona satria asainao le olona mazakazaka ny mitzvot nefa ny midot mbola tsy vita. Inona ny vokatrin'izany? Manjary mizarazara ny communauté satria gava ny tsirairay mipoitra rehefa avy eo. Ary indrindra rehefa manatateraka ny Torah, mampidina fahazavana rehefa tonga ny fahazavana, miakatra koa ny klipoty na ireo hery avy any ivelany hitrandraka an'izany klipa zany dia inona ny zavatra ataony? Asainy misy fiady anatin'ilay communauté. Manjary mizarazara ny communauté, misy ny communauté avy aty, misy communauté aty, nefa ny Torah anankiray ihany. Maninona zany zavatra zany mitranga satria tsy ny midot no amboarina voalohany fa miazakazaka anaovana mitzvot. Zay ny juifa, zay ny mahalala ny halakha. Halakha ihany no tena izy. Baruch Hashem. Eo amin'ny al-episode tsy eo ny fahendrena, tsy miazakazaka mihitsy amin'ny fanaovana halakha ary ho vakitsika izy atao amin'ny Ari Kadosh Rabbi Chaim Vital. Ezat Hashem. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, ממש, שהיא היותר שכולה כל תרי"ג המצוות.
וכן אמרו במסכת סוטה, מי שיש בו גסות הרוח הוא ככופר בעיקר וראוי לגדעו כאשר ואין אפילו ננער וכולי. התפיתני עונת מגניק, גמרא מסכת שבת חוץ מזה מתנה ראו לנקרא וזיזה לסכנת נתזירנה דלסה ושן עבודה זרה. זה לא יצא נפין ליז, נפין עונתני מסכת סוכה wanula rehetrarehetra zay manana antsoina hoe gasota roa na olona miteniteny foana moramora ao amin'ny vavany zany miteniteny foana ohatra miteny ratsy gasota roa mamoaka rivotra ratsy dikan'izany grossière ohatra hoe olona manana fihetsika tsy mendrika ino izy izy ho kofer ba ifkar io izy zany dia olona ohatrany hoe nandà ny fahamarinan'ny Torah mandà ny fisiany Hashem. Jerentsika am'zay raha anaovana raha ohatra hoe jerena anaovana comparaison ny olona anankiray ohatra hoe tsy nanao tefila tsy nanao mitzvot positif zany izy tsy ho azo an'izany hoe kofer baikara zany mihitsy le olona tsy mahazo dinina na fitsarana hoe kofer baikara na olona tena mandany fisiany Hashem. Inona dikan'izany ny jugementn'ireo olon-kendra ny olona manana toetra ratsy izy mavesatra kokoa ny olona anankiray tsy navita ohatra hoe tsy mahalala alakha anankiray na nandika alakha anankiray ohatra tsy nanao nety tadaima izy alohan'ny sakafo. Okay, tsy vitan'le izy. Inona ny vokatran'izay manao fotsiny izy manao korban mamesorona zany ohatra hoe ny zavatra tena mavesatra nataony fa zay dia vita fa tsy hiteny mihitsy ny olon-kendry hoe ty olona ty olona tena ohatra lasa hodazara mamasy na ty olona ty satria tsy nanao an'izay nety tadaima zay tonga dia ohatrany hoe olona tsy isy dikany. Amin'izao fotoana zay ny zava-misy raha vao tsy manao mitzvah ny olona dia reto zany ny goïm na misy olona anankiray manao mitzvah fa tsy mety le izy tsy ohatran'izao ny fatao fa izao satria izao no tena marina fa maninona miresaka an'izany nefa le olona miresaka manokatra ny vavany amin'izay fotoana zay mampiseho hoe ny dotiny tsy vita ary io olona io no ratsy indrindra eo mason'ny olon-kendry eo anason'ireo olon-kendry tany aloha anatin'ny Gemara Tanaim. Ny olona manana toetra ratsy no faran'izay ratsy no olona tsy mahay manao mitzvot. Mafy be zavatra tenen'ny ariaka zao satria tena mifanohitra amin'ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana ary tsy vitan'ny eto Afrika fotsiny le hoe mihazakazaka amin'ny fanaovana Torah fa na any ivelany indrindra any Israel miseho mihitsy ny olona hoe za religieux manao ny tsitsity avokako ny tsitsity apetraka ny kipa ary manao ny fa tsy hitanao ny fomba fihetsika nanetrany mety mora tezitra izy amin'ny zanany mampitre mety misy zavatra afaka jerena dia hitanao fa mora tezitra le olona amin'izay fotoana zay izy ny olon-kendry fataro fa anao misehoseho hoe manao alakha io tsy isy dikany alakhanao ary anao no antsoina hoe avoda zara fa tsy le olona tsy mahalala Torah. Hitanareo zany lanjan'ny fahendrena zao fahendrena zavatra faran'izay avo indrindra satria io no manome anao alalana anaovana mitzvah ary mitzvah leshem shamaim sy bikdusha. ואכול רבות הרי זהו זה כופר בעיקר וראוי לגדעו כאשרה הצביעת. זה לא נוצר, זה אבל תנאים דאולקנד. ניול manana fihetsika tsy mendrika ao izy sady miteniteny foana dia antsoina hoe kofер בעיקר akantentsika teo na olona manary ny hasin'ny Torah tsy mihinana Hashem ary tsy vitan'izay izy fa tokony fafana ary tsy ho hisy tsony izy io fanany olona io amin'izay fotoana zay. Mafy be zany. Olona anankiray averiko ihany, olona anankiray tsy manao mitzvah na nandika ny mitzvah anankiray tsy izay mihitsy ny dinina mipetraka aminy. Zavatra anankiray afaka amboarina izay zavatra rehefa tsy nahay mitzvah izy, tsy nahay an'ilay lalàna fa ny olona ratsy toetra inona zavatra tena hoe tokony fafana hozy izy tena asorina mihitsy ny fanany ho fahanana dia hainy afro ary tsy ho hisy tsy ho hita mihitsy hozy izy ny poussièrany ny vovokany. Mafy be zany zavatra tenen'ireto olon-kendry ao anatin'ny traité Maseret Sota tsy hoe olona azafady olon-kendry izay moa zany tsika zao eto hitanareo ty misy yesh bo
gasot aroa hu kofer baika ve raha hoy le gado ka 20 tena fafana tsy ho hisy sono izy mifanany ary de elle afro ary tsy ho hita mihitsy ny vovoka ny vatany. Ve ka ele rabod ary ao izy tsy vitan'izay izy fa ohatra ohatran'ireo izy de be dia be ao anatin'ny Talmud. Ve ka ele zavatra ohatran'izay izy rabot be dia be. Ve even ze miod ary zay izy averiny Abichaim Vital tena insisteny de ho fantaro tsara izy zavatra teneniko zay. Avereno ao anatin'ny saina, ao anatin'ny loha. Fa aloha olona tsy mahalala lalàna fa manana fahendrena. Zay ny tenenin'ny Abichaim Vital eto, tsy zay olona miseho mahay ny lalàna ary miteny hoe zany mahay an'io satria zany manana ny mahay mamaky hebreo. Zany mahay mianatra Gemara sy ny Shulchan Aruch. Nefa ga'ava na ny fitiavan-tena hitondrana ny communauté hiadivana ny olona anankiray satria tsy mahalala halakha de tonga de ambaniny. Zany zavatra rehetrarehetra zany ratsy kokoa ny olona tsy manala halakha ary tsy mahay mamaky nefa mampiseho ny fahendrena. Eto ny olona endry ny farany avo indrindra. Ary ampiko le izy anatin'ny Pirkei Avot miteny hoe olona anankiray hoy izy mahalala lalàna, mahalala Torah, mahalala mitzvot kanefa tsy misy ny midot tovot, inona hoy izy io zavatra rehetrarehetra ataony tsisy dikany. Ki lihiotam ikar veisodot lo ki lihiotam ikarim veisodot lo nim'u michlal tachiag amitzvot ateluyot banefesh asichli. Verina izy fantaro zany ty zavatra ty izy satria ny mitzvot rehetrarehetra zay ho ataonao de midépendre ny nefesh yesodi izay misy ny toetra ratsy sy ny toetra tsara koa zany ao anatiny tena marina fa misy ny toetra ratsy. Raha mipetraka ao izy ny toetra ratsinao aza mihazakazaka mihitsy manao mitzvot fa aleo mihitsy ary anao tsy manao mitzvah positif ary aleo ary anao tsy hazo esanao tsy hoe mandika fa tsy ho fantatrao mihitsy ny lalàna fa meza ary ataovy anatin'ny sainao hoe amboary ny toetra ratsy, amboary. Zay ny fototra voalohany. Zay zany afatra teneniko aza mihazakazaka mihitsy amin'ny hoe za ty hiditra amin'ny resaka hoe sody. Kanefa tonga de hoe ameo anahy daholo ny zavatra rehetrarehetra tokony atao. Inona ny tokony ataoko? Inona ny zavatra, inona ny texte tokony vakiana raha am'izay mahazo hery avy am'ireo hoe mahazo tsiambaratelo, hery fiarovana sy ny sisa. Fanontaniana voalohany fotsiny, aiza ho aiza anao eo amin'ny toetra tsaranao. Zay ny tokony atao voalohany. Nimtsa ki yoter tsahir le Izaher ונמצא כי יותר צריך להיזהר ממידות הרעות יותר מן קיום המצוות אשר לא תעשה. אבירku. ונמצא כי יותר צריך להיזהר. C'est où ils m'ont donné yoter tsarir mila yoter tsarir les air mila mitandrina ny fitandremana ho izy de tokony lehibe kokoa mikasika ny midot raot na ny toetra ratsy yoter min kiyum amitzvot ase velo taase mihoatra ny andraisana ny midot ny mitzvot positif sy mitzvot négatif. Tia tokony apetraka anatin'ny saina atao anatin'ny sain'ny olona rehetrarehetra. Aza mihazakazaka hozy izy Abichaim Vital ny hoe anao mitzvot ase sy lo taase zavatra zay farany opposé ny zavatra ataony reto olona tsona hoe kolano sy ny zavatra hafa. Tia ny mitzvot, ataovy mitzvot tsy miraharaha izy na tsara ny midotin'ny olona na ratsy. Fa tonga de zarana de mihazakazaka satria ny olona moa zany tena hoe amin'ny fo madiona zay ahitana an'le hoe
emety ao anatin'ny Torah na ny fahamarinana anatin'ny Torah. Fa tsy manampy olona mihitsy zany zavatra zany raha ohatra ka tsy vitany midot tovot ary vokatrin'izay eraky ny Afrika ny communauté rehetrarehetra dia misy ny tantara hoe zay no izy satria zay no nahazo an'ilay ohatra hoe nahazo an'ilay fanampiana na zay no mahay mamaky dia atiany izy dia lasa misaratsaraka ny communauté sisy yahdot vokatry n'iny midot raot nanina satria mazakazaka anao mitsivoto positif sy mitsivoto négatif. Tsy zany ny tenan'izay fa io isika mamaky an'izy Rabbi Chaim Vital Shaarei Kedusha. Ary fatany tonga dia manina izy miresaka an'izay satria fa fatany fa zay ny zavatra mitranga amin'izao fotoana. Ki bihyoto baal midot tovot benakel yekayem kol amizvot satria ozy izy ny olona anankiray izay mavita mifehy ny antsoina hoe toetra tsara ary miaina amin'ny toetra tsara ozy izy inona zavatra teneny benakel yekayem kol amizvot tsy ho sarotra azy amin'izay ozy izy no anaovana ny mitzvot rehefa vita ny antsoina hoe tikone amidot. Raha amin'izao fotoana zany petrako ataoko misy anao pause kely. Raha ohatra zany amin'ny fiainantsika zao hoe ny olona zany fa hoe fantatrany fa ny Torah no fahamarinana. Rehefa manomboka izy manao mitzvah. Misy mitzvah sarotrarotra aminy manao an'ilay izy tsy mandehandeha somary ndeha ataony dia ndray tsy ataony na tena hoe ty angamba aloha atao apetrako fa ty aloha ny atao. Zany dia efa manome signal hoe misy midot raot mbola tsy mipetraka. Ary amin'izay fotoana izay hoy izy aleo lavitra Rabbi Chaim Vital milaza aleo lavitra n'olona manana fahendrena tsy izay olona mazakazaka manao mitzvot nefa animba ny endrika ny hasin'ny Torah maninona satria rehefa jerena avy any ivelany zay zany ny communauté inona ny zavatra hita izao zany ny antsoina hoe communauté juif zao zany ny Torah mitsaratsara ohatran'izao sady mifehy ady ohatran'izao ny Torah Chilul Hashem manimba ny anarany Hashem amin'izany fotoana zany manjary lasa ratsy ny Torah eo anatrehan'izy olona tsy mahay malala ny Torah zany zavatra faran'izay tsy tiany Hashem. Raha ohatra ka hoe misy an'izao eto Afrika hoe communauté juif zany d'Afrika zany tena ahdot mifandray tsisy ady mihitsy fa tena hoe mifandray zareo anatin'ny Torah dikan'izay inona ny zavatra hitan'ny olona avy any ivelany matoa reto olona reto mahay miara-miaina sady manana fahendrena ohatran'izao ao no misy fahamarinana. Zay ny fomba fanampiana ny umatolama hiditra amin'ny Torah fa tsy hoe anaovana ny hoe mandondona iraky ny trano dia miteny tia ny fahamarinana fa nareo diso. Ampijerenana asehoy ny fahendrenao. Asehoy hoe tsy mora tezitra anao asehoy fa anao tia olona. Zany fototra voalohany. Fa tsy miteny hoe asehoy hoe za mihinana kasera avy kasera andany ary fa tsy tiako tsy azo tsy afaka miresaka amiko. Misy fanontaniana ve? Ezrat Hashem mazava. Hashem. Ngamany navesatra be ny zavatra iny, tsy hoe navesatra fa ohatran'ny hoe kapoka mafy be aminameny Rabbi Chaim Vital fa tsy maintsy resahana. Ndao ary tohizana kely. Inona ozy izy? Ubaze tavin gam ken. Ubaze tavin gam ken. mat mihin she'amru rabotenu zal be'inyan hamidot ki ha'anava be'nishflut mevi'in liyede ruach hakodesh ve'shura alav shchina. Tsy vitan'izay ozy izy ny zavatra tenen'ireo olon-kendry tany aloha fa ny olona anankiray izay mahay anava ny olona anankiray manana ny fanetretena anava na humble ary mametraka ny tenany ohatran'ny hoe shfilot filoha zany olona ohatran'ny hoe faranjy ambany manaiky izy hitsahan'olona dikan'izany fa
ina dikan'izany hoe tena nampidininy zany le fitiavan-tenany. Olona mohatran'izay hozy izy inona zavatra mitranga ao aminy hozy izy olon-kendry. Mevi'iny le'iede aroa, ary izy de oalala antsoina hoe Ruach HaKodesh. Na za tsy raha ohatra dika izy fanahy masina fa rivotra misy hasina. Ina dikan'izany? Ny Ruach HaKodesh no fampiasain'ireo mpaminany. De tsy vitan'izay hozy izy fa ny Shekhinà, ilay ny fisehony Hashem eto amin'ity tontolo ity zany antsoina hoe Shekhinà de mipetraka eo amin'ny olona io. Jerentsika izy. Tsisy tsy miteny ireo olon-kendry hoe nanao manaraka ny 613 mitzvot. Non. Olona anankiray hozy izy raha vao misy fotsiny antsoina hoe anavà na olona manana fanetretena tonga de mipetraka eo aminy Ruach HaKodesh. Tsy voatery izy manaja tsy voatery izy hoe manao mitzvot positif na mahalala ny hoe ny mitzvot négatif, satria matoa mipetraka ny fanetretena fantany ny zavatra faran'izay lehibe indrindra. Tsy miresaka mihitsy izy mitzvot eto fa midot tovot. Zay no azahoana Ruach HaKodesh ary tsy vitan'izay ny Shekhinà mipetraka eo amin'ny olona. Amar Eliyahu Zachor Letov, ary zao koa izy lazainy Eliyahu Hanavi. En atora mit pareshet ela beme she'eno kapdan. Place fakitsika eto izy. Ny olona tsy misehoseho hozy izy, na olona tsy misehoseho fa olona tsy mora tezitra. Ny olona mora tezitra hozy izy de tsy ho azo mihitsy ny fanazavana anatin'ny Torah. Af ani eni nigla ela lemishe eno kapdan. Ary zao hozy izy Eliyahu Hanavi de tsy hipotra mihitsy amin'ny olona anankiray izay mora tezitra. Na olona kapdana zany hoe makipida, olona tsy matanty, ohatra hoe zavatra misy zavatra anankiray ao anatin'ny sainy de tsy maintsy iny zavatra iny no mitranga, fa raha vao iny tsy mitranga de tonga de tezitra le olona. Zany antsoina hoe olona kapdana moa amin'ny teny frantsay. Olona tsy rigueur fa olona perfectionniste. Tsy matanty zavatra ohatra hoe raha vao tsy manaraka ny ao anatin'ny sainy de tonga de tezitra. Zany zavatra zany hozy izy Eliyahu Hanavi tsy mipotra eo amin'izany olona zany. Maninona itsika miresaka hoe mipotra miseho eo aminy Eliyahu Hanavi azafady, satria rehefa mianatra Torah ka mahay mihodim ary misy ny fahendrena verina zany satria mipetraka eo le izy, de Eliyahu Hanavi no mampianatra anao ny Torah ary mampianatra anao ny sodot na ny zavatra miafina rehetrarehetra ao anatin'ny Torah sy ao anatin'ny tontolo tsy hita maso. Fantatrao hoe inona ny misy any sy ny sisa. Ukemo she'ameru rabotenu zal shalhu mitam Sanhedrin ezeu ben ha'olam haba kol she'u shafel derech ve'anavatam ve'chule. Ary tsy vitan'izay koa izy jereo koa izy Maseret Sanhedrin. Izy hozy izy ny olona mendrika ny iainana antsoina hoe olam haba na ny tontolo ho avy. Ireo olona misy feno fanetretena verina ihany, tsy hoe le olona manaraka ny mitzvot, tsy le olona manaraka ny ny didy 613 didy napetraka Hashem, fa ny olona misy antsoina hoe fahendrena na hoe fanetretena. Reo no mendrika makany izy ny Sanhedrin, olon-kendry ao anatin'ny Maseret Sanhedrin. Ka elu rabot ary ohatraohatran'izay hozy izy de feno ao anatin'ny Gemara. Tsy milasaka iny zany, tsy vitsy mihitsy zany hozy izy ireo tenin'ireo olon-kendry mikasika ny fahendrena, midot tovot, satria io avo indrindra no fanarahana ny lalàna. Veriko ihany. Aleo hozy izy olona tsy mahay lalàna fa feno fahendrena, tsy izay olona mahalala ny lalàna rehetrarehetra fa mora tezitra, mahalala ny lalàna rehetrarehetra fa misy fitiavan-tena, mahalala ny lalàna rehetrarehetra nefa mandainga, na misy tia fafinaretana eto amin'ity tontolo ity, na olona mora malahelo na mora mitomany, hoe depression zany. Reny antsoina hoe midot raot na toetra ratsy.
alolavitra olona misy feno toetra tsara. Zay no tenen'ny olon-kendry ao anatin'ny Gemara. Betsaka ohatran'izay hozy izy ny ohatra. Ao aminà بأمنام كموش أربعة يسودات غوفانيم هم شوراشيم شمي أم نتسرو ترياغ إباري هجوف كموك هن نفشو أربعة يسودات هائلي هم يسودات لخون מידות טובות ורעות אשר באמצעות יקוימו או יתבטלו התורה והמצוות שהם תרי"ג מארבעה. אוקיי. Tia utilizika amin'ny manaraka fa aloha ngamba nijanona eto fa zay ngamba no zavatra ho tenenina an'ity. Matoa olon-kendry Rabbi Chaim Vital nonoratra an'ity boky ity, Shahareh Kedusha. Ny tanjona ao izy dia azahoan'ny olona rehetrarehetra matakatra ny dingana antsoina hoe Ruach HaKodesh na ireo fitaovana azon'ireo mpaminany tany aloha azahoany zareo ahita ny tontolo tsy hita maso sy mahafantatra ny zavatra ho avy. Zay ny tanjona n'ity boky kely ity, boky mangamanga. Fa zay hozy izy niteneniny teo, tonga dia nizarany teo le fitaovana ampiasaina. Fototra ny hozy izy dia midot na fahendrena. Fototra ny zavatra rehetrarehetra anatin'ity dia ny fahitsiana n'ireo toetra ratsy, azahoana hiainana amin'ny toetra tsara. Zay ny voalohany satria izy miresaka zany tsy ndika hoe zay dia ampiana izy rehefa avy eo amin'ny mitzvot na ireo lalàna rehetrarehetra. Miaraka ho azy izy hozy izy satria moramora ho amin'ny olona anankiray feno fahendrena manaraka lalàna. Tsy ho zay olona anankiray hoe ataoko ina moa ny lalàna fa ohatran'ny hoe mifehy anahy, za te hanao an'izay tiako atao. Te hanao mihinana an'ity za dia mihinana an'ity. Na voasoratra ary anatin'ny Torah tsy mampaniry anahy fa zay no tiako. Dikan'izay ny mitzvot na ny toetra misy mbola tokony ahitsy amin'izay fotoana zay. Zay mahatonga ny hoe ao amin'ny midot na ny toetra tsara aloha no amboarina. Dia moramora aminao no manaraka ary mahazo ny zavatra ao amin'ny afina ambadika an'ilay lalàna napetraka. Satria rehefa niresansika tamin'ny cours teo aloha fa ireo mitzvot na ny fomba sy fady dia hitazomana ny hasina. Hasina n'iny? Hasina ny vatana. Dia matoa ny olona feno fahendrena fantany zany fa misy zavatra tokony mipetraka ao aminy, mipetraka ao aminy shekhinà. Rehefa mipetraka ny shekhinà sy mipetrapetraka ao amin'ny vatana maloto. Dia eo amin'izay zany Torah no manampy anao hoe raha ohatra ka tianao hadio ny vatanao, ireo ny sakafo azonao hohanina, reto ny fihetsika tsy azonao atao, reto ny zavatra tokony ataonao azahoanao mampiakatra ny hasina na tsy ho hidina ny hasinao. Dia eo vao miditra ny antsoina hoe mitzvot. Fa zany etapy faharoa. Etapy voalohany toetra tsara, fahendrena, midot torot. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Tona raba Rabbi Chaim Ishai sy Ambonamory. Tona raba Rabbi Yehuda sy ireo manaraka tona Rabbi Adamit First dia amin'ny manaraka indray. Laila Tov. Laila Tov.